Faniry Zafimanantany, mpanao gazety, mpanao politika, nodimandry teo amin'ny 7 taonany. Fahasimbany toro-dranony tongolo ampahitrosy atsimon-drano, manambana ny polina ny mety ho fahavakisany fefilohan'ny Sisony. Fanavozana sy fanovana, ravao ireo androm-panjakana ireo, hoy ny tafita. Manatra ny fiarabana tompo klasy sy tompoky vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS, manasana ampanajana izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. 9 Janoary 2024, 9 Janoary 2024, feno 17 taona katroka androany ny atranga mangidy sy mafaitra hoan'ny vahoaka malagasy izay fantatry ny maro amin'ny antsoina hoe alatsinainy mainty. Andro iray mbola mitoetra ao anatin'ny sain'ny vahoaka malagasy ny zavatra nitranga tamin'ity andro ity, indrindra fa hoan'ny teto Antananarivo. Tena fitakirana tokoa ve natao tamin'ireny fotoana ireny, raha ampitahaina tamin'ny tolona izay natao ny 20 ny volana septambra 2024 lasa teo iny. Arahoary ny fanadihadiana mahakasika izany eo amin'ny sary sindratsariny Mathieu Prince. Fitakina fanesorana ny ministry ny vola sy ny fanokafana ny Aino Manjery Viva no niaingany ny vahoaka teto Andrenivohitra itokony nataony bentana Antananarivo teo aloha Rajoelina tamin'izany fotoana. Norairaina koa tamin'izany fa tsy takatra ny vidim-piainana toy ny vidim-bary 500 ariary ny kapoaka, ny vidin'ny menaka 500 ariary ny litatra, ary no ventiventesina mafy nampidirina tao anatin'ny sain'ny malagasy fampangorokarena ny fitondrana tamin'izany fotoana. Nambara ihany koa fa nivarotra tany tamin'ny vahiny ary nanao ampihimamba, tsy nijanona teo amin'ny kianjany 12 Mey fitakina fa nomanina isralatsaka sy famoizana ain'olona mba amronana korontana eto amin'ny firenena ny andro ny 9 Janoary 2024. Dia zavatra nitapahana tao moa tamin'izay fotoan'izay dia hoe recruter gros bras maromaro, 20 groupes de gros bras. Disaky ny groupe dia omena 1 million d'ariary, 5 millions de francs zany amin'ny iasan'ny groupe io zany mba karazany entina mba iasany zalahy zany mba vola fandrisika. Dia io vola io zany Andriamato Rajoelina zany manomeny. Dia nisy baiko moa tamin'izany fotoana zany hoe ravao daholo ny magasin lehibe rehetra eto Antananarivo seran'ny Madagasikara, tahaka ny Jimboscor, ny Magro sy ny namany Tico, ny TVM, ny RNM, ny NBS, atao daholo zany zay napotenany io. Voalohany tamin'izany ny sekteran'ny Ankorondrano iny dia sy ny manodidina Andriamatoa Lera-Marosanina no andraikitra azy, ny Behoririka, Analakely sy ny Antanimena dia Andriamatoa Ranjivason Jean Théodore, zay izy organisateur no ny andraikitra le nafana tao amin'ny centre-ville tao. Andriamatoa Sareraka teny amin'ny partina Tanjombato, Antsiranana Andriamatoa Patrick Monibony tompony andraikitra taminy, Tsiliara sy Fianaratsoa Reboza Julien, Laimrico Jean ary Sareraka, Tamatavy Roland Ratsiraka. Ohatraohatran'izay zany mikasika ny Janoary iny. Orinasa maro no lasibatra ny 9 Janoary 2024, ankoatra ny Aino Manjery Mpanjakana RNM sy TVM izay isan'ny Aino Manjery fitaratra taty amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana tamin'izany noho ny kalitaon'ireo fitaovana nananany, dia norobaina sy nidorana ihany koa ny orinasa Antsirasera MBS sy ny orinasa Magro ary ny Tico, ankoatra ireo fivarotana fitaovana teknôlôjia teny Behoririka. Fitakina famoahana ireo mpianatra no samborona ka niakatra fitsarana tetsy anosy no nahatonga ireo mpitokona tamin'izany fotoana izany, saingy fandorana ireo Aino Manjery no nitranga. Arsiva ny toradrareo voalohany dia ny tantarany Madagasikara iray manontolo, ninona zavatra nipotra tao, nanomboka hatrany amin'ny fanjanahantany mbola nisy ny Galeny sy ny Karatsana aketao nanomboka tamin'ny Galeny, ry Kaila, ry Tsiranana, Ratsimandrava, zany dossier Ratsimandrava zany tsy potike. Dia nanomboka tamin'ny Gabriel Ramanatsoa, nanomboka tamin'ny Ratsiraka, nanomboka tamin'izany ry Zafy, mbola nisy koa ny arsiva hafa akoatra ny ohatrany hoe ny tantaran'ny volana Aprily tany atsimo tamin'ny famonoana faoben'ny
ny malagasy tany atsimo tamin'izany fotoana zany avril 71 zany zavatra zany nitranga dia zany zavatra rehetra zany zany a potika daholo akoatran'le journal hoe reto ny journal tsara tahirizina satria mirakitra ny tantarany Madagasikara zany zavatra rehetra zany akoatran'ny disika moa zany ny disika ren'le tao mbola nisy an'izany antsoina hoe disika savoka zany 78 tours fa savoka le izy tao ny 78 tours ny 33 tours ny musique classique manja de manja rehetra reny ho an'ny petit classique ny jazz ho an'ny petit jazz tena arena tsy tapesipesena zany no potika tao 700 ireo mpandrara lasibatra tamin'ny alatsinainy mainty ny 4 janoary 2024 olona tapitrisany no very asa vokatr'izany hatramin'ny androany latsinainy 4 janoary 2024 mbola tsy tafarina ny toekareny ankamaroan'ireo orinasa vokatra ity hetsika ity atreto koa tsy nisy fanonerana azo na dia voasoratra tao anatin'ny tondrozotra ny fanarahan'ireo mpitondra azy fa onerana ny fahavoazana raha nisy ny hetsika 15 septambra lasa teo ny arandrehetra nahita fa tsy nisy fandrobana na fandorana ny antoandro fa fanararotana ny zavanisy no niseho ny aliny 15 septambra 2024 raha zoina ny zavanisy tamin'ny hetsika fitakimbahoaka ny 15 septambra 2024 sy ny 14 janoary 2024 dia miariary ny tena hetsika fitakina sy ny hetsika nolaroy na lonolony ara-politika fanavaozana sy fanovana no andrandrain'ny malagasy ankehitriny mba anarenana ny efapotika ary ananganana ny efarava fa tamin'ny-pahitarana sy tamin'ny anatina alahelo lalina no nandray nesanay teto amin'ny fahitalavitra MBS sy ny onjapeo MBS fanodimandry efaniry arazafy manantany tsy nino ny ankamaroan'ireo olona akaiky azy sy ny mpiaramiasa taminy manoloana ity vaovao ratsy ity taorin'ny fampitam-baovao marim-potitra azo avy amin'ny fianakaviana kosa no nahafantarana fanodimandry tampoka tany keo maraina ny tenany tamin'ny taorin'ny fanaovana iraka ny Tomasina ny farany herinandro teo tato-baovao ny Narcisse Karazafy sarsina tsara ny mbola avatsara reny siatresa-pinena ary ty sary ty de ho hitan'ny siatresa-pinena fa reno ho ampiasaitsika daholo amin'ny farany zao ny adalanareo fa ny zava-misy sady miforotra no midy fitombenany anareo amin'ny antokotiko Madagasikara tena zay mihitsiny atahoranareo mafy le antokotiko Madagasikara ka tsy ny fohy be tsy ny lehilahy fa hatramin'ny vehivavy raha etsika koa zany tanora timma vao mainky nareo sahirana nodimandry teo amin'ny fahavalo-amby efapolo taona ny Faniry Razafy Manantany mpanao gazety no sady mpanao politika pikatroka teo anivon'ny antokotiko i Madagasikara ny maraina teo rehefa avy namitahiiraka tany Tomasina ny tenany no tojo tsy fahasalamana ary nentina tobo-pahasalamana ora maromaro taorin'izay tsy tanany eny ho ny vadiny reraka loatra izy nanao crise de vetivety amin'le crise de mijanona de no mijanona le crise nakaina kely ny savavy enao tsy manino izy de ve izy niteny hoe eto any ny dokotera de nentina tany ny dokotera izy dokotera efa mpitsabo mpanara-mason'ny toe-pahasalamana izy io de nentina tany de betahana sérum fanafody de verina netsika indray le crise atao anatin'ny fotoana ny paritany vaovao fanodimandry Faniry Razafy Manantany dia mbola tena tao anaty fotoana fitsaboana sy fialananena ny fianakaviana sy ireo mpitsabo raha ny fanazavan'ny vadiny fa ny tena marina zahako vadiny ny tokony namoaka ny vaovao raha ny tokony izy fa tsy haiko hoe inona ny tombontsoan'le olona maika nanaparitaka tany izay mbola tao anatin'ny fialanenina anatin'ny fikarakarana anazy fialanenina hatramin'ny farany mihitsy de gagako mandehany foana le telefona nisy miantso de teo vao nisy miteny hoe nisy nandefa publication hoe maty izy de gaga hoe izy ary zany olona zany tsy manana droit le olona mamoaka zavatra ohatr' zany fa tsy zavadiny
izay nialanenina farany niaraka tamin'ny fijabo tao anatiny tao izay tokony namoaka azy. Olona tia tandrazana ary nanohitra trano ny tsirariny ny tsy nety teto amin'ny fireneny Fanny Razafy Manantany ho kosa ny mpiara-miasa taminy teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ohatra moa ny tena nahen'ny vavaoanka hoe nandao antsika izy ary tampoka dia mampahery ny fianakaviana rehetra ary mitondra ny teny fampiononana nefa ao anatin'izany dia ny zavatra tsapa zany ny amin'ny faniry tena hoe ny raha ao anatin'ny faniry tena ny fahatsapako ny faniry tao anatin'izay dia ny ady ho amin'ny tanindrazana sy ny fahafahana tena hatramin'ny hainy faniry ny faram'izao moa raha ny rety io moa zany dia hoe tena reraka noho ny amin'ny mission nataony izy dia tena hoe natolony ho an'ny tanindrazana ny hainy ho an'ity Madagasikara ity. Maro ireo fandaharana niarahana tamin'ny Fanny Razafy Manantany teto amin'ny MBS ary saika ny ompana tamin'ny famakafakana politika zany raha ny fanazavana. Fandaharana namantarana amin'ny faniry ny miara-manonja. Nisy fotoana izy iny tena isan'andro tsika niaraka tamin'ny faniry foana teto amin'ny MBS. Ankoatra ny miara-manonja dia nisy ihany koa ny zany malaza. Dia teo ihany koa ny dinika isaky ny alatsinainy. Dia ankoatra ny dinika nisy ny tsy manaiky lembenana izay natao tany amin'ny ICM fa kosa navoaka ny MBS radio télé. Ankoatra n'ireo moa tamin'ireny hetsika fotsy ireny dia nandray anjara betsaka koa izy tamin'ny angaredona fandaharana izay niarahana tamin'ireo hainao manjery rahavavy. Raha ireo fandaharan'ireo ny jerena dia ny resaka politika, ny famakafakana politika, ireo ny tena angadiny faniry ary tena mahatsiaro banga be mihitsy ny MBS manokana manoloana n'izao fahalasanana izao. Tsy nijanona tamin'ny mampikatroka Timazy Fanny Razafy Manantany fa nisokatra tamin'ireo firaiky-hevitra nanampibetsaka tamin'ny fanatanterahany fandaharana famakafakana nataony izany. Fanny Razafy Manantany olona vivant tia miara-miaina aman'olona, olona fiarahamonina ihany koa. Nanana fifandraisana betsaka tamin'ny ankilavy rehetrarehetra izy na mitovy firaiky-hevitra aminy na tsy mitovy firaiky-hevitra aminy. Ireny tena nanana ny information be dia be ary nanana ny fifandraisana be dia be. Rehefa miasa dia miasa. Rehefa mba mifety dia mifety. Izay faniry izay. Banga ny sehatry ny asa fanaovan-gazety sy ny fahitalavitra MBS nylozan'ny Faniry Razafy Manantany. Tia miara-miaina aman'olona izy. Dia banga ny fiarahamonina, banga ny atao ampiasana manoloana n'izao fahalasanana izao. Dia tia ny ankohonany koa izy satria matetika miaraka amintsika ireo vady aman-janany, ny zanany. Dia mampahery azy ireo indrindra zahay rehetrarehetra eto amin'ny MBS. Mampahery anareo eny mianaka, mampahery ny fianakaviana rehetra satria fahoriana iombonana ilay izy. Ny zoma zao no apetraka eny amin'ny fasan-drazany eny Antsapandrano Ilafy ny nofo mangatsiaka ny Fanny Razafy Manantany araka ny vaovao voaray avy amin'ny fianakaviana namela manantena iray sika ambody dimy menadany tenany mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana manontolo sy ireo mpiara-mikatroka teo anivon'ny sehatra ny politika sy ny tontolo ny asa fanaovan-gazety izany laozany ny fianakaviam-be ny MBS TV sy ny MBS. Vaovao politika manoloana ny krizy miverimberina sy ny fitakiana tsy mitsaha mitombo eto amin'ny firenena dia milaza ny heviny teo anivony vovonana politika tafita fa tsy misy vahaolana hafa ankoatra ny fanorenana ifotona raha ny faneho-kevitra tsy vitany ambava fotsiny izany famitaky finiavana tsy azo ekena ihany koa izy ireo ny firaisana latabatra tamin'ireo olona izay efa nanimba ny firenena tamin'ny fitondrana teo aloha sary sindatsary ny tahiriny ay. Tsy misy vahaolana hafa ankoatra ny fanorenana ifotona raha tena tiana anangana firenena miroso amin'ny fanovana sy fanavozana maharitra. Tsy tokony ho teny ambarana kabary politika fotsiny fa fanovana lalina mikasika ny rafitra sy ny fomba fitantanana ny fanjakana hoy ity vovonana politika ity. Tafiditra ao anatin'izany ny fandravana ireo androm-panjakana, ny lalàna ary ny fomba fiasa izay efa nahatonga ny tsirariny kolikoly ary tsy fahombiazany ny fitondrana teo aloha. Rasravana ny androm-panjakana misy dia ny dikan'izany manohy le republika faefatra dikany ravana ireo
dia manao tetezamita isika hoany amin'ilay repoblika fahadimy rehefa voalamina sara daholy le zavatra tiatsika hovana de ao ny rafitra isika moa zany amin'ny akapobeny mana de hoe ao ny rafitra ao ny olona ao ny fahaiza manao ao ny toesay matateraka an'izany rehetrarehetra zany zay mametraka ale repoblika vaovao zay le fanoronana fototadiaviny tafita zany karaha mbola tsy zay dia mbola tsy zay ngeny mahatonga hoe apetraka aloha ny rafitra de zay vao mikaondoha fa lasa mikaondoha ianao nefa le rafitra mbola tsy tafapetraka kora tsy mety zany zay vita sakana ny rafitra tetezamita mikaondoha isika vita ny fikaonandoha voarafitra ny lalamban'ny renana zay tsika vao makany amin'ny fifidianana lalamban'ny rena na fisapatynybaoka zay vao mifidiny ny fihetsiky ny sasany mbola miray petsapetsa amin'ny firongony fitondrana teo aloha dia manambara fa tsy mbola anova ny efa nahatonga ny fitakiana teto ny fototry ny olana mantsy no mbola iraisana latabatra hatramin'izao mila mandoalika ampahbe maso ireo nanodiso teto amin'ny firenena izay niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha io hoy ny fanamafisana resaka voiziny lesitehanao io fa se fitondram-panjakana ny sianao fa voizin'ilay sitehanao izay nge mahatonga reto hoe fa fao madio ny trano e le sordony ny firongony rehetrarehetra eo fa regny manely an'io sao sarotra be zany aizany fa matsimbola aizany zao sy aferan'zareo zany ianareo firongony repoblika fa efatra miala dolo nareo fa zay anakana repoblika rehetra sady avambola fiodinany tetezamita sy aferan'zareo zany aferatsika zany araky le tempotao rehefa miray hina isika dia mita be ao anatin'ny tamba be hoany amin'ny fanarenana fotony de solan'ireo mambany raha mbola hamerina ny fomba taloha sy namany tafita zany la mbola hinamana am'le mpamotoka firenena ianao sy namany tafita zany nyany tafita fanovana fanorenana ifotony hoany amin'ny Madagasikara vaovao karaha anao te resadresaka ianao zany hoe se larangaza mba mitrapiavanana amity de raha mbola miaraka amin'ny fokiny io de fa sy namany tafita zay sy miaraka aminay vita aloha ny fanovana vita ny fametrahana ny rafitra tafapetraka dolo ny zavatra hoany amin'ny Madagasikara vaovao zay sika vao manao fampiavana pirenena satria ny olona manao fampiavana pirenena mandoalika aloha le nanao diso mifona raha jerena ny tantaran'ny Madagasikara dia maro ireo fanovanana ambara sy diteza mitany fandimby kanefa tsy nahavita nanapaka tanteraka tamin'ny rafitra efa nandamoka izany no mahatonga ny olona namverimberina sy ny vahoaka mbola tsy mahatsapa fanovana tena mihitsy eo amin'ny fiainany andavanandro raha ny fanazavana atrandy vao makasika ny tafika malagasy sy ny folo alin-da malagasy kosa indray miroso makany amin'ny fanavozana ny tafika sy ny folo alin-da malagasy amin'izao fotoana izao ifanaraka amin'ny vanim-potoana misy ny firenena ankehitriny sy ny andraikitra ilain'ny firenena sy ny vahoaka azy ireo anisany dingana iray ny amin'ny fanavozana ny fisokafan'ny tafika amin'ny firenena rehetra hoy ny filohan'ny fanavozana ny repoblika tamin'ity androany ity nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fikoanandoan'ny tafika teny Ivato azo iaraha miasa avokoa na iza rehefa ahitana tombosoa hoy ny fanamafisany nandritra izany tato bovao ny ando miaratina sary sindratsariny tahiriny ainy mila mpanarana ny valim-potoana ankehitriny ny filohalin-da malagasy hoy ny minisitra tompona andraikitra androany nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fikanandoan'ny tafika androany teny Ivato maro ny fanatsarana sy fanovana mila petraka na izany fomba fiasa na ny fitondratena ny taky fanatsarana ny fomba fiasa sy ny fitondratena eo anivon'ny folo alina amin'day malagasy tena kianja dia hojerenay izany ary ataonay hovandoan-draharaha maro dia maro ary tsy mitambo tsy mitsaha mitombo andaniny zany ny ambana hatreny firenena rehetra manerana an'izao tontolo zao ary tsy afaka amin'izany i Madagasikara iaraha mahita ihany koa ireo fanamby miandry eto anivon'ny firenena ka tsy voatery ho ady fifanondranana amin'ny mpiatafika avy any ivelany fotsiny no ilanan'ny tafika malagasy fa eo indrindra ny ady amin'ny ambana avy ato anatiny
raha ny velaran-tanyny madagasikara no jerena dia mbola mila mpitombona lavitra noho izao misy amintsika izao a ny miaramila miantoka ny fiarovana, miantoka ny ady amin'ny fahatrana sy ny tranga rehetra ateraky ny izany filana eto amin'ny firenena izany. Mpiasam-bahoaka no antsona ny mpiasam-panjakana ho ny filohan'ny fanavaozana any ka lasa ny fanjakana no topoina fa tsy ny vahoaka. Midika izany fa ny vahoaka no topoina fa tsy ny fanjakana ary tokony hipetraka amin'izany ny tafika. Mila fampitaovana ihany koa ny miaramila mba hahafahany miaro ny vahoaka sy ny fananany ka ho atao vendohan-draharaha. Fampitaovana ny tafika malagasy no eritreretinay ho fanovana zavatra anisany ho fanovana zavatra eto amin'ity firenena ity satria anisan'ny tanjonay ny hoe ny ministera rehetrarehetra dia samy mampidimbola ao amin'ny kitapombola mpanjakana daholo. Dingana voalohany ny fanomezana fampitaovana ny jenia miaramila sy ny fanokanana vola iasan'ny jenia miaramila amin'ireny toerana izay mbola tsy misy lalana nefa misy vokatra tokony hivoaka sy ireny toerana izay tsy milamina fa sady mampandry fahalemana ny tafika no manokatra lalana ho an'ny vahoaka. Fanompona vahoaka daholo zany satria isika tsy mpiasa-panjakana fa mpiasam-bahoaka. Io dia teny ray dia tokony hapetraka eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny fanovana io mpiasa-panjakana io fa mpiasam-bahoaka tsika ny tena izy satria maninona? Satria lasa ny fanjakana ny topoina fa tsy ny vahoaka. Anisan'ny dingana iray amin'ny fanavaozana ny fisokafan'ny tafika amin'ny firenena rehetra. Azo raha miasa avokoa na iza rehefa hitana tombotsoa ho ny fanamafisana. Dia hoentina makany amin'ny fanavaozana, hoentina makany amin'ny tafika manosika ny firenena makany amin'ny fanavaozana. Zay ny ataonay ny position mikasika ny resaka tafika avy any ivelany moa zany dia ny position ny fanavaozana ihany koa dia ny fisokafana amin'ny firenena rehetra rehefa ahitanay tombotsoa. Ka rehefa ahitany tafika tombotsoa dia raisinay miara-miasa na izy. Inona moa ny ampiteraka olana ao antsika raha miara-miasa amin'ny tafika rosianina? Tsika efa nametraka ny politika ankapobeny raha vao tonga teto dia efa miteny hoe misokatra amin'ny rehetrarehetra izay firenena ahitantsika tombotsoa. Dia ahitany tafika malagasy tombotsoa ny fiara-miasa aminy dia miara-miasa tsika. Tsy midika zay mampikatona ny tafika sasany, mbola afaka miara-miasa amin'ny tafika sasany zay rehefa ahitana. Ankoatra io, efa miroso amin'ny recrutement ny peloton spécial ny tafika ho fanamafisana ny fahaiza-manao ny génie militaire. Tanjona ny ananana tafika manakaiky vahoaka, miaro ny vahoaka sy ny fananany ary afaka miatrika tsara ny iraka mpanaovina azy. Ao anatiny ny miasa amin'izay zahay raha tsy diso aho efa manao recrutement ny tafika amin'izao amin'ny peloton spécial moa ny aizantsika azy fa PFMCS ny anarany amin'izao zay atao ataontsika hoe ny akamarony manambonatra zay ho raisina amin'io manambonatra spécialiste moa zany ny anarany dia manambonatra zay nianatra ny diplômé tao amin'ny bâtiment et travaux publics zany no tena ny akamarony ho raisina any amin'ny akademia ahafahany génie militaire manamafy ny fahaizany mba hiatrika n'izay mission ampanaovina azy atoato zay. Tafika tandrokarony vozina, mpiantoka ny fiandrianam-pirenena, iantoka ny filamenana ara-tsosialy ary mandray anjara amin'ny fanavaozana eto amin'ny firenena no vinapetraky ny foloalindaminy ity taona ity. Lalana iray atongavana amin'izany ny fanaovana ny fokonan-doha fampivoarana sy hamatsianana ny tafika, ny anavaozana ny rafitra hametrahana ny tafika amin'ny ambana izay misy eto amin'ny firenena sy izao tontolo izao. Efa nisy ny fokonan-doha ny taona 2010 saingy nisy tamin'ireo tapaka nandritra izany ho tsy tanteraka ka iverena nodiniana mandritra ity fotoana ity. Ho jerena mandritra izany avokoa ny andraikitra hosan'ny tafika, ny fampitaovana sy ny fanatsarana ny fiainan'ny tafika amin'ny ankabeny. Ankoatra ireo ny anamafy ny firaisan-kina, ny fandaminana ary ny famendrehan'ny tafika. Aseho eo amin'ny Fondation nasionaly ny voka-pikarakarana. Ity fanavaozana ity dia manohy ny fanavaozana efa natao nandritra ny fotoana. Tsy aivina fa efa nisy ny fivoriana savarananto tamin'ny vombera lasa teo ny alohan'izao fokanan-doha izao sy ny fivoriana isam-paritra.
pejiny sosialy kosa indray tandindomondozany ao atsimon-drano manoloana ny fahasimbany todrano ny tongoloina ao amin'ny commune ambanivohitra Ampahitrosy distrikana Atsimon-drano ny aliny zoma ifony sabotsy lasa teo noentana ireo mponina amin'ny faritra iva lalovan'ny fefloany Sisony ao Ampahitrosy Ampanefy Soalandy Soavina sy Anosato ialantoerana isorohana ny loza mety iseho tokatrano maheriny 3 sy velarantany anarivony hectara no mety ho voakasoka amin'izany raha ny fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra manao asa vonjy ranovaky sy vonjy maika ihany koa ny mponina miaraka amin'ny solotenam-panjakana samihafa iarovana ny sisiny feflo mandra-pisin'ny vaolana maharitra raha ny fanadihadiana nataony ando miaratina eo amin'ny saritry-dratsariny tahiriny ay manambana ny pory eto amin'ny fokontany tongoloina komina ambanivohitra Ampahitrosy distrika n'Antananarivo Atsimon-drano no mieto fahavakisany fefilon'ny Sisondy ato anatin'ny oravitsy raha toka mbola mitony amafiny tosika ny rano vokatry ny rotsakorany sy mba ny rindrim-bato miaro ny fefilo hitondra faisana ireo tantsasiny mponina satria velarantany anarivony hektara no haina ho dibitrano tanteraka vokatry izany izay makasika komina 10 io anefany ilay mur de soutènement io zany no miaro an'ity fefilo izay tsahatsika ity dia lay mura mihitsy na lay rindrim-bato no ny rodana dia mazava loatra fa dia ny kohiny rika tsisy ny rano ny vodina fefilo sy ny fefilo dia tsisy miaro intsony dia io izy menacé io hitantsika androany io zany raha sanatrika tonga amina fahavakisany fefilo io tokoa isika dia velarantany eo amin'ny 10 hektara eo no hotototra ny fasika sy hodibo-drano ary dia fambolena maro sy volovary maromaro koa amin'izay hektara zay no tsy misy antenaina amin'ny vokatra raha ny fantatra vao vitany taona 2022 ity asa ity izay tsy mbola vita fanolorana ofisialy akory kanefa isimbo isahady hoy ny fanamafisana ankoatra ny fisoroana ny mety ho fiavin'ny loza manamafy ny fanentanana ho an'ireo mponina voakasika ny tompona andraikitra hiakatra amin'ny toerana avo dia ny zavatra natao zany efa natomboka dia ny hoe fanentanana ny olona izay mipetraka amin'ny faritra iva aloha mba tsy ho tampoka aminy raha sanatrika ho avy ny loza mba efa somary miakatra amin'ny toerana avo izy ireny mba tsy ho ahitana anampitrotraka indray ny loza zay efa manambana ny mponina aloha hatreto dia araka izao hitantsika izao somary hoe mbola tsy mbola nisy nafindra-toerana fa ny fanentanana no efa natao satria tsy ho tampoka na tsy fantatra na ho vaky na ho tahin'Andriamanitra isika dia tsy ho tonga amin'ilay fahavakizana fa mampiomana andry zareo zany amin'ny hoe zavatra mety misoroka ny zavatra mety hitranga tara ny fanokafana ireo hidiny toha-drano ka nitarika izao fahavoazana izao ny teknisianina tsy maintsy mitady lalana araka izany rano ka nahatonga izao ny rotsaka antsehatra araka izany poneny antoerana miaraka amin'ireo vatan-dehilahy sy miaramila manao asa tana maro ety antoerana namboarina tamin'ny alalan'ny gony misy fasika ny sisin'ny fefilo tsy hiotsaka asa vonjy maika manodidina ny 70 metatra no natao izay verina fa avita ity fahavaratra ity raha ny fanazavana mandra-pisiny vahaolana maharitra rehefa niakatra ny rano dia mibarazy moa zany raha marina zay nametrany an'ireo hidiny be dia be ireo misy hidiny hazo misy hidiny vy eo dia ny tena hita zany hoe niteraka an'ilay olana rehefa fahavaratra dia tokony sokatra daholo ireo fa tara ny fanokafana an'ireo dia rehefa tara ny fanokafana an'ireo dia miakatra ny rano dia tsy maintsy mitady lalana izy dia namaky aty amin'ny fefilo akavanana moa zany izy io araka ny hitantsika eo dia mety hitatra io fahavakisana io dia mety ho vaky ty fefilo ity ny hoe asa vonjy maika fotsiny ny atao zany mba tsy hitatra ty fefilo ty le fahavakisana le fefilo dia ametraka karazana ohatrany hoe fefilo provisoire vonjy maika zay avy ato ambadika vato dia io zany miandry raha sanatry lasy ty avy ato anatiny le ambina fefilo ato dia io no miandry azy ato ambadika ato dia boiron moa no ampiasaina eo dia gony
olona iray tamin'ireo fokon'olona manao asantana maro saika lasan'ny rano omaly natao ohatra ny olona vokatra izany anyka ny asa vita ihany no atao ho nose fokontany voafetra raka izany asa ataon'ny fokon'olona isorohana ny loza mbola ilana fanampiana toy ny fampitovana nefa izany ho ny fanazavana manainy eo tongolona amin'izao satria tsy hisy afa-tsy ny filoha isan-jato ny velarantany eo an-toerana ihany sisa no azo ampiasainy raha sanatria vaky io fefiloha io olona manodidina n'ireo mpilombozaty moa no ahetsiky ny fokontany manomboka rahampitso fa ny fokon'olona na manao izy ezaka araka sy azony atao ary fetra ihany ny finy amin'ny maha olombelona azy satria nisy zao fotoana tato ambadika tato zay nanao omaly fa tena efa naisaiky nahafaty olona anankiray tato anatin'ity rano ty dia noho izany dia naisaiky tonga ary tsy mahitsy réglé an'izay rehefa zavatra tahaky ny anahirana dia aleo tsy atao aloha fa ny amin'izay zavatra tsisy risika zany zay manao dia ny zavatra angatahana fotsiny efa isorina moa aloha zany ny mpitondra fanjakana sy rehetra tokony andraikitra rehetra mahefa ambony ao na ame fitaovana gony tsy atoka sy zay rehetra mety makasikasika zay dia ho anahita fokotany tongolona zay tena hiatrika an'le loza zao fanazana tsy izany ary amin'ny mahazava-dehibe an'le loza mitrangy eto amin'ny fokotany dia tsy hivitan'ny fokotany tongolona rery le izy fa tsy maintsy ilana fanampiana amin'ireo fokotany manodidina indrindraindrindra moa ny fanjakana amin'izay zavatra mety ahafahana manarona izao fahavoazana izao fa ity fefiloha ity raha sanatria ka tsy voavonjy ny fahavakisany ty dia fokotany tongolona manokana ty soloko teny eto ty efa miverimbery ny isan-taona ny fahavakisany barazy ety Atsimondrano ka mila mafisina sy atsarana maika ny foto-drafitrasa hoy ny mponina mijaly sy mitaraina ny mponina noho ny zava-misy noho io iankina ny fiainam-ponina mihitsy ho anahy manokana zany zao dia nao tambary ketsana roapolo vavy ny nandona ao dia ny sasany efa matin'ny ranon'orana tao famolem-bary ny sasany vonaketsa voingana dia naketsa voingana nefa ambana tenaina hoe anonitra amin'ny masomboly efa maty nefa mivomaika sy ny ty nefa mivomaika loza hoana izy zany le izy tianay zany mazana amin'ny misotro zao foana tsy haiko hoe melanelana amapolo taonany dia tonga ny ohatry zao dia raha mbola sorohana zany tsy maintsy sorohana aloha zay zany mahatonga anay manentana ny fiarahamonina hoe andao anao an'ilay vonjy raha mivaky ery aloha satria mbola sorohana ihany le izy loatra tsy maintsy atao ihany koa ny fiarovana ny ain'ny vahoaka sy ny fitetiavana vahaolana maritra hisoroana ny tranga tahaka izao nanamafy ny praiministra fa hijoro ny fanjakana anaraka akaiky ny fanarenana sy ny fanatsarana ny rafitra fiarovana amin'ny loza vojanahary ho fiantoana ny filaminany mponina manamafy ity tranga ity fa rarony tokoa ny ady ataon'ny ministera ny toe-karena sy fitantanam-bola amin'ny fanararotana ny asa sy ny vitako totoa indrindra rehefa avoloam-bahoaka no nanamboarana ny foto-drafitrasa tsy azo ekena na asa tsy manara-penitra na fandraisana asa mpiambambana na fandaniana mihoatra tsara drariny ho ny ministra tompony andraikitra tsy maintsy miteraka foto-drafitrasa matanjaka maritra ary misy fitraikany tsara amin'ny fiainam-bahoaka izany hoe mikendry vokatra ny volam-bahoaka hoy ny fanamafisana mahakasika indrindra izay vaovao izay dia atao fanadiadiana lalina ny orinasa tompona andraikitra nanorona ny tohadrano tongoloina hoy ny praiministra Eritsalama Rajonarvelo ataoriny ny fahitana fahasimbana teny amin'ity foto-drafitrasa ity mbola tsy vita ny fandraisana azy ara-panjakana na ilay atao hoe réception définitive tsy azo ekena hoy ny lehibe ny gouvernemanta ny fisina fahavoazana sahady amin'ny foto-drafitrasa izay mbola eo ampelatana ny orinasa mpanatanteraka ny asa ka tsy maintsy jerena akaiky ny kalitaon'ny asa sy ny andraikitra tokony hozakainy ny mpanamboatra manoloana ny mety hitombony loza anampy enantoerana ny miaramila araka ny nambarany praiministra ho fepetra iarovana ny mponina sy isoroana ny fianaky ny fahasimbana indrindra mba tsy avaky ny fefilohan'ny sisony izay mety hiteraka lozagoavana ho an'ny faritra manodidina efa niraisy ny tompona andraikitra eo anivon'ny komuna ihany koa ny fepetra maika raha ny fampitambo avao nambarany ben'ny tanàna Paitrosy fa efa nampandrenesina sy nafindratoerana vonjomaika ireo mponina manodidina ny barazy ho fiarovana ny aina sy ny fananan'izy ireo no mafisy ny praiministra fa lahara-pahamehana ny fiarovana ny vahoaka ary tsy maintsy araina amin'ny fomba entitra ny fitsipika rehetra amin'ny fanatanterahana foto-drafitrasa goavana tahaka izao indrindra raha misy fiantraikany vantana amin'ny fiainan'ny mponina sy ny tontolo iainana
vaovao makasika ny faditseranana eto Madagasikara kosa indray naverina no mafisina ny andraikitra goavany faditseranana amin'ny fampandrosoana any Madagasikara no izy loharanombola lehibe ho an'ny fanjakana sy antoky ny filaminana ara-barotra. Ny vohitra zany nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faditseranana androany. Tokony verina iasa avokoa ireo tale na tale general ny ladoany teo aloha hoy ny ministry ny vola sy ny toekarena maraina io teny Ivato nesorona tamin'ny toerana izy ireo ary tsy nahazo toromarika iasa ka betsaka ireo mipetrapotsiny hoy ny fanazavana. Mijanona ho mpiasam-panjakana atrany anefa ireo tale sy tale generaly ireo amin'ny toerana ka tokony iasa sy anamafy ny fanodinan-draharaha-panjakana indrindra makasika ny iarovana ny vola-panjakana. Ny antsipriany izay. Anisany miantoka ny fiandrianam-pirenena amin'ny fandaminana ny sehatry varotra ny faditseranana ary isan'ireo loharanom-bola ho an'ny fanjakana. Entitra araka izany fanaraha-maso eny amin'ny seranana sy ny seranam-piaramanidina isoroana ny fidiran'entana tsy ara-dalàna ny osika ary ireo vokatra mety ampitoza ho an'ny toekarena. No mafisina fa tsy mpanara-maso eny amin'ny sisintany fotsiny ny faditseranana fa mpisehatra stratejika amin'ny fampidiram-bola-panjakana sy ny fanohanana ny fampandrosoana. Ny vola voangona dia natao hiverina ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fototra-fotrasa sy tolotra ara-tsosialy ilaina toy ny andavanandro toy ny sehatry ny fampianarana sy ny fahasalamana. Vinavinaina hatramin'ny 5 faingo 5.20 miliara ariary ny vola mpidiry ny faditseranana malagasy raha hoany ity taona 9.20 ty fotsiny raha ny fanazavana. Tokony averina amin'ny fanjakana ny fanaovana ireo asa voafaritra ho azy eny amin'ny faditseranana fa tsy atao ny sehatra tsy miankina atao izany ho fanamafisana ny fiandrianam-pirenena. Maromaro moa zany lizy resaka hoe resaka sécurité resaka hoe fanondanana zavatra tsokosoko sy ny ezaka hoe ina marina hita anatin'ny zavatra zay dia iny moa zany misy an'le hoe nataontsika zany lizy ohatra hoe orinasa tsy miankina zany manao azy fa araka letenena teo iny ohatra zay koa visa ohatra ohatran'izany eny so zany zao ny visa zany zao fa veritsika zany zao fakana ny etra amin'ny visa zany mba hoe ny fitalavana général nitra zany no mahakazo ohatra satria marina le volana teo iny hoe satria zany dikan'izany hoe fonction régalien zany dia hoe asa zany zay iankinan'ny fiandrianam-pirenena no zany rariny zany tsika raha ohatra ka manana zany maso raha hoe manara maso ny zavatra zany satria miankina amin'izay le avy amin'ny firenentsika no zany rariny sity le teneniny teo ary zay zany mijerevana akaiky zavatra hoe ahoana zany ny anaovana an'izay zavatra zay hoe amirenana an'izay zavatra zay amin'ny fanjakana zany tsy maintsy isoana araka izany ny fanomezana sazy ho an'ireo tratra mandika lalàna. Efa misy ny fanasaziana njekenjana ihany araka ny voalazan'ny code de douane ka ampiatra ny lalàna amin'ny fanasaziana kosa zay raha mahatratra fotsiny zay tsy mbola manana ny statistika tena mivaingana satria vao hiasa veka dia ahoana moa zany no tonga dia ihany fa izy misy fa atreto tsy be dia be anareny fa veriko fotsiny veriko eto ary mafisiko fa raha mahatratra entana contrefait zay produit contrefait dia mandray andraikitra anay zay anasazy araky ny lalàna dia code de douane no ampiarina amin'izay. Iroso amin'ny fanavaozana ny fomba fiasa ny douane malagasy tafiditra anatin'izany ny fanaovana nomerika ny fomba fiasa indrindra ny fandaminana ireo mpiasa ampirindra tanteraka ny fanatanterana ny asa. Mila miverina miasa avokoa ireo tale sy tale general nesorina teo amin'ny faditseranana hoy ny ministry ny fitantanam-bola nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faditseranana. Mbola tsy nahazo toromarika mazava momba ny andraikitra vaovao tokony hosahana anefa ireo tompony andraikitra teo aloha ireo. Maro amin'ireo tale sy tale general teo aloha no mipetrapotsiny noho izy ireo tsy nahazo toromarika na fanendrena vaovao taoriana ny sorana azy tamin'ny toerany toy zavatra izay heverin'ny ministera fa manampy amin'ny fampandehanana ara-dalàna ny sampandrarà ka mety hisy fitraikany ratsy amin'ny fitantanana ny vola miditra ho an'ny fanjakana. Alohan'ntsika zany ohatra hoe maka piasa vaovao dia atao zany aloha zay ampiasana an'le toerana aloha satria tsika nefa misy eo zany efa karamaina anatin'le izy no zany rariny sitsy zany raha ohatra zany le olona zany ampiasaina amin'ny toerana tokony misy azy rehetra amin'ny zavatra zay zay mahatonga antsika miteny hoe jerevana aloha zany hoe inona le filana jerevana hoe inona zavatra misy misy ve olona hoe ry monsieur effectif ohatra dia alamy zavatra zay aloha zay tsika vao manao zany le hoe drafitra plan de recrutement zay. No marina androany teny Ivato ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faditseranana izay nampitondraina ny loha hevitra hoe faditseranana miaro ny vahoaka anaty fahaimalona sy fanasana andraikitra no tsy aivin'ny ministra fa mifanaraka amin'ny vinan'ny fitondram-panjakana izany izay manasongadina ny fahaimalona sy ny fanasana andraikitra.
Fasarpady ny fiarovana ny tsambaratelo ny sidina hoy ny aviation des civils de Madagascar. Manoloana izany dia ity rafitra ity ihany amin'ny alalan'ny sampandrarany serasera no mananjo amoka vaovao ofisialy ho an'ny Aino Manjery raha ny fampafantarana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriam-baovao. Saripady ny tsy ambaratelo ny sidina nisy ny vaovao ny ely navoaka ny Aino Manjery sasany vaovao mety hiteraka savorovory ka mampatsiahy ny aviation civile de Madagascar fa ity rafitra ity irery ihany no tompona andraikitra amin'ny fanomezana vaovao ofisialy ho an'ny Aino Manjery momba ny fiarovana ny sidina sivily sy ireo lafiny ara-dalàna mifandraika amin'izany ary izany dia tanterahana amin'ny alalan'ny sampandrarany serasera. Tsikaritra fa misy vaovao navoaka ny Aino Manjery maromaro izay miparitaka ary izay tsy avy amin'ny ACM ary tsy avy amin'ny sampandrarany serasera. Ireo vaovao ireo dia mety hiteraka savorovory na hitarika fahadisom-pahazokevitra eo amin'ny vahoaka. Noho izany miantso ny vahoaka sy ny Aino Manjery izahay eto amin'ny ACM hiantehitra amin'ny vaovao ofisialy irery ihany. Tsy aivina ihany koa fa tsy azo avoaka na aparitaka ny vaovao saripady momba ny fiarovana ny sidina sivily raha tsy misy fahazondalana mialoha avy amin'ny ACM. Raha mila fanazavana fanampina na fanamariana dia azo atao ny manantona anay eto anivony serasera. Tsy aivina ihany koa voarara ny famoahana na fizarana vaovao momba ny fiarovana ny sidina sivily raha tsy misy fahazondalana mialoha avy amin'ny ACM. Raha misy fanazavana fanampina na fanamariana ilaina dia azo atao ny manantona mivantana ny sampandrarany serasera eo anivony ACM. Vaovao avy amin'ny Université Antananarivo kosa indray isokatra ny 2 Mars 2024 ny taom-pianarana ary ifarana amin'ny 17 ny volana Novambra 2024 ho an'ny ambaratonga ambony araka ny tetiandro ofisialy navoaka ny filohan'ny Université Antananarivo tamin'ity androany 20 ny volana Janoary 2024 ity. Na dia efa voafaritra za io daty ofisialy io dia manana fahafahana anapa-kevitra ny daty manokana anomboana ny fampianarana ny sekoly sy ny université tsirairay eo anivony Université Antananarivo. Azo atao arak'izany ny manomboka mialoha ny 2 ny volana Mars raha mifanaraka amin'ny fandaharam-pampianarana sy ny fepetra manokany sapam-pianarana tsirairay izany. Ity fanapahan-kevitra ity dia vokatry ny fivoriany filan-kevitry ny siansa atao amin'ny Université Antananarivo izay nifantoka indrindra tamin'ny fandaminana ny taom-pianarana 2024 sy 2024 sy ny fanatsarana ny fandaharam-pampianarana mba azahoana vokatra tsara kokoa eo amin'ny lafin'ny fampianarana ambony. Tanjona amin'izany ny anamorana ny fandrindrana ny sekoly sy ny université isatsokazany ahafahana manararoatra tsara ny fotoam-pianarana ary anome fahafahana ny mpampianatra sy ny mpianatra andamina ny asany arak'izay mety amin'ny toejava-misy. Anisany ezaka ataon'ny fitantanana ny Université Antananarivo ny fanamafisana andrafitra sy ny fandaharam-pianarana eo anivony université sy ireo sekoly ambony rehetra eto Madagasikara sy ny fanomezana toromarika mazava ho an'ny mpianatra sy ireo ray aman-dreny manoloana ny hozotra ny taom-pianarana vaovao. Vaovao avy amin'ny polisy pirenena kosa indray teratany vahiny iray sy malagasy telo no voasambotry ny mpitandron'ny filaminana vokatry ny fisolokiana avolenta. Milaza ho mandefa olona iasa any ivelany izy ireo ary ilay teratany vahiny kosa manamboatra pasiporo vahiny sandoka. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny antsipriam-baovao. Mirongatra amin'izao fotoana ny asa fisolokiana amin'ny tambazotra antserasera maro ireo olona roboka ka rehefa vao tonga mametraka fitoriana mikasika ireo tranga manjo azy ireo. Tranga miisa 3 no sarin'ny polisy pirenena taorian'ny Angobaovora ny fanazavana nomeny Samy Arsan Olivier, commissaire divisionnaire de police, talemsana ny fanaramaso ny fifindramona eo anivon'ny polisy pirenena. Tranga voalohany mikasika ny fisolokiana tamin'ny alalan'ny tambazotra sosialy dilazany ity vehivavy ity fa mandefa piasa ny ivelany indrindra ny Kanada ny tenany rehefa tafiditra ao anatin'ny dingana voalohany ireo olona dia takiny vola manodidina ny 3 tapitrisa ariary rehefa voaray anefa ny vola tsy misy intsony ny asa nampanantenaina. Raha malala moa zany fa liana amin'izany asa ny velany zany isika eto Madagasikara dia tafita tokoa. Rehefa tafita dia mandoa vola eo amin'ny 3 millions à 5 millions d'ariary lazaina fa hoe atao frais de dossier sy ny pitsopitsony le vola 3 millions d'ariary
nefa voaloha le voaloha le 5 millions d'ariary de lazaina fa mbola miandry ny akoro ny avy any Suisse na Canada de tapitra teo le izy ny asa tsy hita ny vola very de voasambotra ihany koa ny lehilahy sy vehivavy iray izay voaroroy amin'ny asa fisolokiana izy ireo izay voalaza fanaka vola mitentina 10 hetsy ka hatramin'ny 2 tapitrisa ariary amin'ny olona izay solokiny ary milaza fa mandefa olona anaty sambo croisière any Maldives raha ny fanazavana azo olona 7 no fantatra fanametraka fitoriana manangona ny dossier nireo olona rehetrarehetra zay victime reo ary ny groupe Facebook zay ampiasainy de ny groupe Facebook Vitsy groupe io zany ny ampiasainy anaovan'ny publication mahakasika ny recrutement fa hoe hiasa any Maldives misy bateau de croisière de mirecruter gasy de ataony ao daholo ny antota taratasy ilaina de roboka atsika da alainy vola tsy hita teo tsy hita ny fanotoiny avy eo. Ankoatra izay teratany pakistanais iray monina eto Madagasikara niditra teto an-toerana tamin'ny volana septambra 2024 no voasambotra voalaza fa mahavita manamboatra passeport indonésiana sy grégoriana ny tenany $10,000 hatramin'ny $20,000 no amarotany passeport iray atao ry ny fanadidinana atao azy dia nilaza ihany koa izy fa manamboatra passeport malagasy mivahiny satria visa de cours de séjour visa na 7 andro farafahabeny no azo ny tenany aéroport ary niditra tamin'ny taty eto Madagasikara izy tamin'ny septembre 2025 lasa teo niaiky ny eliko nataony izy ary nilaza ireo namany zay raitsy kombakomba aminy amreo firenena zay voalazan'ireo efa natao koa ny famotora de ny aikoa izy fa manao passeport gasy ho an'ny teratany hafa eto Madagasikara natolotra amin'ny fampanoavana androany izy efatra menada ireo raha ny vaovao voaray hatrany no mafisy ny talemsana ny fanaraha-maso ny fifindramona eo anivon'ny polisy pirenena fa mitohy hatrany ny hetsika ataony sampandrara miady amin'ireo mpifindramona tsy ara-dalàna sy ireo vahiny mikasa hipetraka antsokosoko eto Madagasikara miantso ny vahoaka malagasy ihany koa izy mba tsy mora andaira ny vaovao diso sy ireo olona misoloky eny anivon'ny tambazotra no mafisiny fa tsy voatery marina avokoa ireo vaovao miparitaka eny anivon'ny tambazotra ny serase Vaovao avy any amin'ny distrikana Andilamena zazavavy misa efatra mbola tsy ampy taona ary mpianatra ao amin'ny CG iray any Andilamena no voatanjona amponjavonjomaika ao Ambatondrazaka. Voaroroy tamin'ny fakana zaza iray ankeriny ireto tovavy ireto araky ny fampitambo voavoray any antoerana. Araky ny fanazavana ihany koa dia nitako vola ireto mpianatra ireto katakalo ny fampitsorana ilay zaza. Voalaza fa natao ividianana kiraro mitentina rahetsy ariary sy entana lamody hafa ny vola entin'izy ireo hiatrika ny fetin'ny mpianatra. Tonga aingana teny antoerana ireo mpitandro ny filaminana taorin'ny naraisana ny fampandrenesana ka avitra somantsara ilay zaza tsy nisy naratra. Nosamborona avy hatrany kosa ireo zazavavy efatra voaroroy tamin'ny tirara ity ary nentina natao fanadiadina. Na dia mbola tsy ampy taona aza izy ireo dia ampiarina amin'izy ireo ny lalàna mifanaraka amin'ny zaza tsy ampy taona eo ambany fanaraha-maso ara-pitsarana sy ara-sosialy. Efa eo ampelantanany manam-pahefana ny raharaha ary mitoy ny fanadiadina mba amantarana ny tena antony sy mety ho fandraisana andraikitry ny olo-kafa raha misy izany. Mampanahy ny maro ity tranga ity satria zaza samy zaza no voakasika ka mampametra-pantanina ny resaka fanabeazana ny fanaraha-maso ara-sosialy ary ny fiantraikany lamody sy ny tsindry ara-tsaina eo amin'ny tanora ankehitriny. Maresaka iraisam-pirenena tafio-drivo-dranomandry goavana no mamela ny Etats-Unis amin'izao fotoana izao. Miamafy ny atsika miena ny fivezivezena ary maro ireo faritra miena ao anatiny vonjitaitra. Olona tapitrisa no voakasika manomboka any Texas ka hatrany Nouvelle-Angleterre. Ny antsipriany izay.
mitombo isan'ora ny fiantraikany tafio-drivo-dranomandry Fernier manerana ny Etazonia. Rakotra ranomandry ny akamaroan'ireo fanjakana, vinavinaina hidina hatrany amin'ny latsaky ny 20 degré ny maripana ka mampidi-doza ny vezivezena sy ny fiainana andavanandro. Any amin'ny faritra sasany, mihoatra ny fetra mahazatra ny atsika ka mitaky fepetra maika avy amin'ny manam-pahefanana. Tapaka ny herinaratra amin'ireo tokantrano anarivony ka maro ireo mponina miaina ao anaty aizina sy atsika. Eo amin'ny fitaterana nabakabaka indray, voatery foanana na nahato ireo sitina 205 alina mahery hatramin'ny androany alatsinainy noho ny toetrandro ratsy sy ho fiarovana ireo mpandeha. Vokany, maro ireo mpandeha no tavela eny amin'ny seranam-piaramanidina. Ny antson'ny mponina hijanona trano sy tandrona ny ainy ny filoha Amerikanina Donald Trump sy ny ministry ny fitaterana Sean Duffy raha mbola mitoy ny fitsokan'ny rivotra mangatsiaka avy any Kanada. Araka ny voalazan'ny manam-pahaizana dia mifamatotra amin'ny fiovan'ny toetrandro maneran-tany ny tranga ara-trandro midadasika sy maharitra toy izao. Piralahy mifamatotra na jumeau parasita italiana sy ilay voninkazo miendrika rajako no tranga afakely entina aminao amin'ity androany ity. Kambana italiana teraka tamin'ny 1700 tao Guinness, Lazarus Coloretto sy Johannes Battista Coloretto. Isan'ny trangatranainy indrindra momba ny jumeau parasita voarakitra antsoratra Lazarus Coloretto sy Johannes Battista Coloretto. Niraikitra tamin'ny kibon'ny Lazarus sy Johannes Battista ka saika tsy nahatsiaro tena ary tsy afaka ny tena ny hetsika na dia salama tsara ry Lazarus. Nateo azy izany fahasahiranana izany dia nahita fomba hivelomany Lazarus. Nandritra ny 10 taona ny tety firenena maro tany Eropa i Lazarus ka nampiseho ny tenany sy ny rahalahiny tao anatin'ny freak shows. Tamin'izany vanim-potoana izany dia heverina ho fialam-boly sy fahagagana ny fisehoana tahaka izao ka maro ireo olona tonga nijery. Nahaliana ny mpahay-siansa ihany koa ny toe-javatra nahazo azy amin'ny rahalahy. Ao amin'ny boky The Two-Headed Boy and Other Medical Marvels no nanazavan'ny mpanoratra John Bondson fa vokatry ny fizarazarany atody efa voavokatra amin'ny mahatonga ny kambana mifamatotra. Isan'ireo tranga tena vitsy raha ny momba ny kambana Ophalopagus parasiticus ny an'ny Lazarus sy Johannes Battista kanefa navidanena ela. Nanao famaritana Cyprien momba azy mirahalahy koa ny mpandalina vatana Thomas Bartholinus izay naverina navoaka tao amin'ny boky taty aoriana nitondra ny lohateny hoe Kirby's Wonderful and Eccentric Museum. Tamin'ny taona 1930 niatrika fitsarana noho ny famonoan'olona Lazarus saingy nafotitra izy satria ny famonoana azy dia ahafaty koa ny Johannes Battista izay noheverina olona manam-panahy. Araka ny tantarany ely, voalaza fa nanambady Lazarus ary nanana zanaka maromaro. Hatramin'izao dia mitoetra ho iray amin'ireo tantara mampiasa saina sy manaitra indrindra eo amin'ny tantaran'ny fitsaboana sy ny maha-olombelona amin'ny fiainan'izy mirahalahy. Iray amin'ireo voninkazo hafakely sy tsy fahita firy eo amin'ny fianakaviana Orchidaceae ny Dracula simia, fantatra amin'ny anarana hoe Monkeyface orchid. Hitany amin'ny tendrombohitra mando ao Ecuador sy Peru ny Dracula simia, mitombo amin'ny toerana avo eo anelanelan'ny arivo ka hatramin'ny 2 metatra ity voninkazo ity. Manana endrika mitovitovy amin'ny tarehin-drajako ny voniny, misy toy ny maso, orona ary vava. Ny lokony indray dia mety ho volon-tsokola, mena, mavo na fotsy, misy karazany maromaro. Lasa zava-maniry sarobidy ho an'ny mpankafy azy ny Dracula simia, izany no mahatonga azy ho fampisehoana ara-kolontsaina sy ara-javakanto ary matetika ampiasaina amin'ny sary sy ny boky momba ny zava-maniry hafakely no ny endriny miavaka. Tsy mitovy amin'ny voninkazo mahazatra ny Dracula simia satria ny endriny dia manaitra sy mampiome ireo mpijery. Misy karazana hafa ao amin'ny fianakaviana Dracula izay samy manana endrika hafakely saingy ny Dracula simia no tena malaza indrindra noho ny fitoviany amin'ny rajako. Tapitra ny fampalalambo voantsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny soavatsara tompoko lahy sy tompoko vavy.